ny fampatsihivana ny tantarany ary fiaraha-misakafo. Dipo-kafaliana ny fianakavian'ny Radimy Soa Albert, nisy arak'izany no nitarika ny solon-tenam-panjakana sy ny vahoaka taty an-toerana. Dia ny boky rehetra avy amin'ny primaire jusqu'à terminal ary amin'ny taranja rehetra dia voasoratra eto Madagasikara amin'ny vidiny mirary mitovy eo amin'ny vidiny kanina. Ny membre ao amin'ny CST Ravelonjato Bernard sy ny lehiben'ny faritra Itasy Andriamalavonjy Solomanormo nanome lanja ny lanonana no sady nitondra voandalana. Fa dia Madagasikara tsotro zao io Madagasikara lehibe. Boky nosoratany tanabe eto Madagasikara, nivokariny eto Madagasikara, tsy nilana fahaiza-magnano ny hafa satria masina ny tanirazaka ary manana ny mahizy azy ny fanabe eto Madagasikara. Famtaona ho avy ity faritra mandridrano ity tany aloha. Tonga taty Soavinandriana Itasy mihitsy ny ministra Razafy Manazato Julien Radimy Soa Albert izay olomanga tamin'E Soavinandriana Itasy ary ny nanomezana ny anaran'ny lycée d'enseignement général na Soavinandriana Itasy ho lycée Orissekolo Maminay no redonina teto Soavinandriana Itasy izany ira izany ny zoma 4 novambra teo. Antony fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana Forsy Roarivo raiky amin'ny Forsy Roarivo ny Drenina Itasy. Fankalazana ny faha 70 taona nisy fa efa azon'ny mpianatra ny amin'ny classe d'examen sambany tsy nambaratongana ampiasaina ilay boky fianarana ahitana taranja matematika malagasy, frantsay ary fizika izay nokarakarainy ny mpampianatra malagasy. Nambaran'ny ministra ny fanabeazan'ny pirenena Andriamatora Razafy Manazato Julien zany tany Soavinandriana Itasy araky ny tatitry ny solon-tenanainy an-toerana Alfred Randriananja. Fanadihadiana vetrany. Antenaina ary fa tsy vadi-panekena ireto fitaribarika ireto. Toerana satria dia tafiditra ho mpikambana ao amin'ny pikatroka ara-tontolo iainana izy ireto manomboka izao. Solon-tenam-panjakana tonga tany an-tena kosa no ventikevitra ireo. Ka tokony iriariatsika malagasy fananana izany varika izany. Izay no hitaritana ny mpianatra mba hivondrona ao anatin'ny club varika mba hanome lanja kokoa izany varika izany sy hamantatra bebe kokoa ny mombamomba azy. Fitsofandrano sy fankahirezana azy 200 zaza sy ny ankizy anentana ny mpiarabelonamy na kely na lehibe na vavy na lahy amin'ny fitiavana sy fiarovana ny tontolo iainana sy atsapa ny asarobidiny ka ho saro-piaro amin'izany no tanjona amin'izao hetsika izao. Raisina manokana ny varika satria ny varika no anisan'ny ahafantarana ny firenena malagasy eo anivon'izao tontolo izao izay eto amintsika no ahitana karazany sy isany be indrindra maneho. Natanterana ny lanonana ka nisy ny fianianana nataon'ireto tompikambana ao amin'ny club taribarika ireto. Ho fitaomana ny valavao ato amin'ny faritra Matsiatrambony no manandray fokotanina moly commune Ambanivohitra Sendrosoa distrika Ambanivohitra ity ka ny Frasabe no zotom-pitarika azy ireo amin'izany. Tao Ambalasivy avy ato amin'ny distrika Nambalavao sy avy any amin'ny distrika Likongo no mivondrona ao anatin'ity tambazotra ny Sabotsy 20 Novambra 2022. Club varika tambazotra ny club fitaribarika rekitra no efa sy ahitana maloto isony manodidina ny tanàna efa manomboka zaratra mampiasa gabone ny olona. Fa ny tombo raindray ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana any amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony natolotra ara-panjakana ny faran'ny herinandro teo ny tarika ny club varika moa zany milazana azy tafiditra ao anatin'ilay hoe fitaribarika fikambanana iray izay anisan'ny miaro ny tontolo iainana. Tanora sy ankizy maherin'ny 200 no mivondrona sy mitambatra ao anatin'izany club varika izany. Fanadina miaraka amin'ny solon-tenanay any amin'ny faritra Ambalavao. Tanora sy ankizy maherin'ny 200 mianada eo no voasedra ka napetraka ara-panjakana ho ao anatin'ny zany taorian'ny fanaovana ny diabe marikoriko io dia nisy ny fivantoera teo anivon'ny mponina ka ankehitriny dia efa tanàna fito ao anatin'ny commune Mahanoro hoy ny tompodidina ny tanàna fa samy feno maloto avokoa. Nisy noho izany ny atao hoe diabe marikoriko nitetezan'ny fokon'olona ray manontolo ny toerana fanaovana maloto manodidina ny tanàna nijerenay maso fa tsy mety zany manao maloto manodidina ny tanàna izany. Sarotra amin'ny olona eny ambanivohitra ny mampiasa ny gabone noho nisy fahazarana any ka tsy misy andinganana mihitsy ny manankaty dia amperinasa ny CDS na ny komity misahana ny fahasalamana isapoky tany mitondra ny fanentanana olona hatramin'ny volana Aogositra 2024
fa manao maloto manodidina ny tanàna. Noho izany dia napetraka ny tetikasa ka misy le fomba fiasa hoe FTTF na fanadivana tanteraka tariny foko amin'ny fanasarana ny fiainan'ny mponina dia ny fampiasana ny lavapiringa. Hatramin'izay dia tsy zatra nampiasan'izany lavapiringa izany ny ankamaroan'ny mponina ty ny dingana lehibe vita ny tetikasa hakasa commune Mendrika Salama iarahany Kere international sy ny Santionette nisongadina nitran'ity famagana mariana ity. Lafim-baovao ara-tsosialy ndraiky kosa no manaraka niny dibe ny marikoriko izay no etsika nataon'ny mponina tany Analanjorofo nentina nanao ny fanetanana tany Mahanoro Feneriva Atsinanana zany nakalazana ny andro eran-tany ho amin'ny fampiasana ny lavapiringy. Etsika izay niarahana nanatanteraka tamin'ny Kere international araka ny tatitra nataon'ny namana Kamisanina nandray anjara ihany koa ny Santionette. Ny commune ambanivohitra Mahanoro distriktin'ny Feneriva Atsinanana no nakalazana ny andro eran-tany ho amin'ny fampiasana ny lavapiringa tato anatin'ny distriktin'ny Feneriva Atsinanana. Commune Mahanoro dia iray amin'ireo commune nahazo tombosoa tamin'ny tety naterana ny fehezam-boninkazo teny Andranomasina nanomboka ny taona 1 tamin'ireo tantsambo 930 ny sambo gasikara dia mahatratra 520 ny olona maty tsy hita popoka eny Andranomasina. Miampy ireo mpanjony nentim-paharazana tsy voatanisa amin'ny morontsiraka. Ilana vavaka izy ireo mba andram-piadanana ny fanahany. Ny loza ialana amin'ny fiainana ranofo fa ny fiainana mandrakizay no katsahana dia famarinana Andriamanitra. Ny fotoam-pivavana dia notohizana tamin'ny fahenera Kotondrabe izay mampatsiahy tamin'ny toriteny nataony ny tokony ifoazantsika toy ny mpanjono satria mety ho avy tampoka. Nitarika ny sorona masina ny pretra pia dia ny évêque émérite rana tamin'ny écart apostolat de la mer tao amin'ny club nautique Tomasina. Vavaka fangatapitahina sy ny famitrampon'Andriamanitra ho an'ny fanahin'izy ireo no vetsoiny ny fianakaviany maty sy ny fikambana amin'ny mpanjono isaky ny quartier miisa 10. Ka ny alahady fa 20 ny vola novambra 2020 ny fahatsiarovana fa 13 ny ara dia vaovao avy eny amin'ny faritra Atsinanana ny Nosy. Nanao etsika fahatsiarovana ireo maty sy ny tsy hita an-dranomasina tamin'ny alahady teo ny vahoaka ny Tomasina. Ny écart apostolat de la mer no nitarika ny etsika tamin'izany ka nisy ny fotoam-pivavahana kely nentina nanamarika izany. Nahatratra 520 mantsy ny olona tsy hita popoka sy maty an-dranomasina tany amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina iny nanomboka tamin'ny taona 1 no makaty raha araka ny fanadidina miaraka amin'ny namanay Fatima Manjarisoa TVM Tomasina. Sepy velomam-ponina ety morontsiraka ny ranomasina na amin'ny azy zany na amin'ny fitaterana sady manasoa anefa izy no mamona amin'ny fotoana tsy ampoizina any ka maro ireo maty sy tsy hita popoka very an-dranomasina. Toy ny voalohany volana Novambra dia ny alahady farany amin'ny volana Novambra ny fahatsiarovana azy ireo